Dia faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe moa izany rova ny lohateny ohatra ny tsitako eto indray ny lohateny izany lohateny eo hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny tsisy kosa an'io noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny dity folo ny jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose pikely lalàna amin'ny Mose kely am'izay zany mitohy tsara mihitsy izy dia miaraka ireo teny ireo zany inareo kely an'izay ka andaontsika aloha hiary hivavaka indray ary anaraka an'izany teny izany satria tsara dia tsara mihitsy ny lohatenin'ny fampianarana indrindra ho an'reto mpitandrina dity folo reto satria dia tena hitantsika fa tena fampanota daholo le mpitandrina dity folo izay no mahatonga le mpitondra fihevana am'teny hoe mpanota satria ilay Andriamanitra nampitandrina azy ny mihitsy nefa tsy izy dia nampianatra zavatra tsy marina mahatonga ny olona mpanota izany ny profo Andriamanitra mpampanota io arahany zareo io engany mba ho tonga saina amin'izay nareo teny izy engany mba ho tonga saina amin'izay nareo tonga antsika amin'ny fotoana izay iarahantsika eto indray zany amin'ny fampianarana androany moa zany dia milarana fahasivy izay mitondra ny lohateny hoe noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny dity folony jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose hoe Mosesy moa zany amin'ny olana hoe Moïse ozy ny katolika romanina zany inona zany natonga an'io Andriamanitra io nandravan'io zany tena marina fa inona le nyravainy aloha dia nyravainy dia io dity folo io mihitsy fa ao alefantsika eto aloha ny fanapofona indray aloha zany hoe ny tena nandravan'io dity folo sy lalàna Mose io dia tena io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny nandravan'io fa tsy ny zanany zany nandravan'io voalohany fa lay dadany mihitsy ny nandravan'io dia ilay Andriamanitra Abrahama izay ntsona mianarana hoe Yahva izy mihitsy ny nandravan'io ary androany zany Eliady hanaporofo aminareo ampitiavana be mihitsy ny hoe izy ny nandravan'io zany hoe tsy mety tsony zany mitandrina an'io dikan'izay fa dalàna indray raha mbola hitandrina indray no ty zavatra efa nyravany hoe ho tandremanao indray andao olo jerevantsika izy iny aloha ny antony nandravany anazy aloha satria dia menemenantsika le teny hoe tia ny teny mandravana azy azakazakitsika aloha zany any amin'iza moa zany dia azakazatsika any amin'ity teny ity tsika miazakazy Isaia 66:3 Isaia 66:3 ary ny fandriny Eliady ho tonga soaty amin'ny hiaraka amin'ny Elianareo dia hiarakitsika ho any amin'ny Ehosoa amakivaky iny avakavaky iny tsika hitaingina VSC tsika tsy andeha tonoliko amin'izay le VSC fa tena mety amin'izay izy fa ho avy le izy efa nikaiky any zany vaisseau spatial du ciel des cieux eny anaran'izy io fa Eliana morona zay anarana zay ny ambassadeur-ny Ehosoa zany anaran'olombelona io fa tsy izay ny tena anarana eny amin'eny fa izay ny mety aminareo zay dia valeo tao satria mateo anaran'olombelona foron'olombelona dia izay no naovantsika le anarana zany VSCC vaisseau spatial du ciel des cieux zay iny ny mitondra ny zedaritetra ny zanaky ny avo indrindra ho any amin'ny lanity ny lanitra any ay mahafinaritra be mihitsy Isaia 66:3 indiny pafeko moa rehefa avy eo so dia misy toy io dia ny 4 rehefa avy eo izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona aty nisy omby natao fanatitra taloha tany ka raha misy mamono omby izy dada Yahva dia mitovy amin'ny mamono olona eo mazava zany fa tsy mety tsony zany ny fitandremana dity folo sy lalàna Mose zay le izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka ny vozona alika nefa soatra masina raha miteny taty amin'ny androny Ehosoa ny ivelany ny alika keto nefa zany dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika tena tsy tian'Andriamanitra tsony na tsy tian'le Eloheny Israely tsony tamin'izany fotoana zany tsy tiany zany Elohe zany tsony ty resaka fisononana ity ty fanatitra ity zany ao amin'ny andininy manaraka indray izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa izy koa manao fanatitra tondra ondry io ndro mantsy ny famafana fahotana taloha fanaovana fanatitra dia mitovy mamolaka vozona alika
raha mitondra fanatitra ho anina kosa ianao a dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Tapina avetrahany lalana dika zany fa kisoa zany ange zava-doza amina tambo mihitsy zany raha mizanak'Israely resany, tsy azo atao mihitsy mikitikitika kisoa zany. Zany mahatonga sabatista rehetra matahotra ny kisoa satria io le atahoran'izy ireo le hoe raha misy mikitikitika kisoa amin'ny Isaia 60 mizika ohatra 66 any indra sy diso le hoe le mahina rakisoa le hoe leo anatin'ny tanimboly dia mihina rakisoa sy nzay izy ohatran'izay tsy tadidiko tsara izy 66-16-17 angambany izy iny ry rova Isaia 66-16-17 iny moa le ampitahoran'izy ireo le olombelona mihitsy matahotra daholo le olombelona rehetra tratrariny asa miditra amin'izany tsony efa etelia aza miditra amin'izany tsyo tsisy nina fantatry reny eo nandely aza zay. Fa rehefa manao fanatitra kosa ianao zay teny dada Eva dia ohatra mitondra rakisoa ianao ary zay mandoro didika azy manimpofinao fanatitra fahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy, tena mitovy amin'ny manompo sampy mihitsy ianao sy dada Eva. Mazava ho azy zany fa tena niravany dada Eva eto ny fisoroana. Inona ny atao hoe fisoroanana? Atria metraka fantenintsika hoe manino ity soratra ity e. Fisoroanana io ao anatin'ny lalàna Mose ary toko sy andininy anankiray io. Izany hoe hitatsika eto fa nibloke ny dada Eva ny fisoroanana. Ary raha vao niblokena ny fisoroanana tsy azo atao intsony. Dikan'izay zay rehetra mitandrina didy folo rehetrarehetra dia zao lasa mpanota daholo satria bloke ny fisoroana. Zay manao fisoroana tovy amin'ny mamolaka vozona alika, zay manao fisoroana tondra ombona ony sy ny karazany tovy amin'ny tondra rakisoa, zay manao fanatim-pahatsiarovana dia mitovy amin'ny misaotra ny sampy, ary zay mbola manao fanatitra eo dia mitovy amin'ny mamono olona zay mitondra ompy. Zava-doza amina tambo mihitsy zany. Nefany ianao raha iaraka amin'Andriamanitra zany ry rova, roa moa zany vao teniteny eto foana fa rova dia zay zany zay fa io tsy miseho sary. Aleo zany teniko hoe dia nareo totokantrano zany ho anao totokantrano zany dia miteny aminao zany eny dia zao zava-doza zany ty zavatra. Fa io fanatitra io no manala ny fahotana. Zany hoe raha vao tsy misy fanatitra zany ny olona, tsy manao fanatitra dia tsy afaka amin'ny fahotana. Noho izany raha iaraka amin'Andriamanitra ianao dia izay manafaka amin'ny fahotana no tadiavinao indrindra fa tsy ny sabata sy ny kisokoro ny fadianao mafy sy ajanao mafy nefa le manafaka anao amin'ny fahotana re tsisy. Zany tena tena olona tena tsy misaina mihitsy ny tena marina lay mametraka hoe ny sabata sy ny kisoa ny ambony indrindra. Ery ohatra mafy loatra le tena tsy mafy. Zary zany efa miteny milamina be misy miadana sy mora kely mihitsy. Fandaonge resantsika ty teny manana problème zany ianao eo anosy, loatra dia ataontsika ohatran'izay izy. Misy problème zany ianao eo anosy fitsarana eto Madagasikara zany zay resako zay. Samy manana ny toeram-pitsarany aby nareo zany. Dia eo amin'io resaka anosy zany misy mpitsara ao. Mazava ho azy fa rehefa tsy te higady ianao fa matahotra an'ilay migady, tsy aleo hoe mba manampy tany mpitsara raha mitady hevitra mba hiaonana hihavanana amin'ny mpitsara ohatrany. Na dia tsy afaka mihaona aminy, tsy afaka miresaka aminy, fa mba aleo mba misy hoe mba raharaha mba nady atao hoe mba tena hiangavy be sy ny karazany eo mba tsy higady ianao dikazay. Any amin'ny resaka fitsarana tokony fanaovanao raharaha iny mba tsy higady ianao fa tsy haiko ny hoe any amin'ny zavatra tsy mifandray amin'izany ianao mihazakazaka. Ohatra manana problème be ianao, tia manaky indrindra mantsy ty sary ty, aiza ianao mihazakazaka. Raha tokony ny ministeran'ny fitsarana mihazakazaka mba miteny hoe afao re za tomboko ry mpitsara, ary amin'ny ministeran'ny fanaovana baoly ianao no mihazakazaka. Izy ny ifandraisana. Fa nanome exemple mazava
aleo fampirarampy tsara. Exemple io toy zay fampirara amin'ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina ry. Ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina dia mampijery bolanao mamasina mety ho vitany. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly tsy ho hainy mihitsy zany a. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly mba tsy higadranao dia tsara. Ary lalàna zany, famaren'eo am-pelantanana zany, lalàna maneran-tany zany a. Zay le tiako tenenina. Ka hitodika tsikely amin'ny teny dada Iavasy eo soa. Dia ny tany teny dada Iavamo satria izy namoaka an'io didy folo io tamin'izany fotoana zany. Fa ny zanany koa mahafantatra an'izany. Izao le teny. Ao amin'ny boky Levitikos tiko fenina ambin'ny folo a. Dia misy ny fanafahana ny fahotana indray mandeha isan-taona. Ary ty fanafahana ny fahotana indray mandeha isan-taona ty a dia mitondra ondry ary osy amin'izany fotoana zany. Zay ny lalàna tao. Dia vonoina ireo omby sy ondry sy osy ireo a. Dia rehefa maty ireo a. Dia ny ran'ireo rehefa nalatsaka. Dia ino ny famafana ny fahotana ho an'ny zanak'Israely ireny a. Zay ny mahambony lalàna ny fisorohana io. Io ny ambony indrindra satria io ny mampiavana an'ilay Israelianina amin'io Andriamanitra Abrahama io. Fa tsy ny sabata sy ny kisokory ny mampiavana amin'Andriamanitra. Fa io lalàna ny fisorohana io ny mampiavana amin'Andriamanitra. Ka rehefa mba hiavana amin'Andriamanitra ihany dia aleo io fisorohana io foana ny ketrehana mafy ahoana ny anaovana an'ity fisorohana ity. Fa ny saingy zava-doza na ampidiriny zareo mpiantso Jesosy Jesoana tao anatin'io lalàna ny fisorohana io a. Nampidiriny tao ilay Andriamanitra tsy iziny. Tena sampy be mahatsiravina mihitsy. Zava-doza amina tanjo. Sady fandikan-dalàna ny zavatra mahatsiravina. Fiantsina ady amin'ny dada Iava direkta mihitsy. Loza amina tambo mihitsy ilay izy. Ohatra rehefa tsika ilay hoe tena zava-doza ty. Ny fisorohana dia tena misy an'io famafana ny fahotana eo azany. Araka amin'ny boky aiza moa izy iny? Aiza moa ny lalàna ny fisorohana? Levitikos toko faha 12. Levitikos toko faha 12 a. Manomboka amin'ny andinin'ny fahafiry. Manomboka andin'ny fahatelo aloha tsy nijery hoe tondra an'ilay ondry sy osy ary omby. Levitikos 16:3. Ary zao no entiny Arona raha miditra amin'ny fitoerana masina izy. Vantotr'ombylahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ondry-lahy iray atao fanatitra dorana. Io izy io a. Zay. Io zany le hoe mitondra vantotr'ombylahy sy ondry-lahy io le ndesantsika teo zany io le Isaia 66:3 io e. Zay. Dia ao amin'ny andin'ny fahadimy indray mbola misy fitondrana osy indray eto. Andin'ny fahadimy. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa hatao fanatitra noho ny ota sy ondry-lahy iray atao fanatitra dorana. Io zany fa sady misy omby a, misy ondry a, misy osy. Atao fanatitra noho ny ota mivandravandra be amintsika io andin'ny fahadimy. Fanatitra noho ny ota hoe hitanareo amin'izany hoe tena mazava be ny teniny Elia. Tena mazava be, tena fanavotana nge zao ataon'ny Elias io. Tena fanavotana tsisy taky ty. Sambatra be nareo olombelona nahita ny Elia. Naniry mba hahita an'izao mihitsy ny olona fa saingy tsy nahita izy fa zao nareo zao vao nahita azy. Saingy fifarana ny tantaranareo vao hita izy. Tsy mampaninona zany fa tamin'ny andronao nahitana ny famonjena tokony hifaly ianao. Dia ity fanaovana ity fanatitra ondry osy omby dia ondry dia osy tia fanafana fahotana ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona io. Ao amin'ny andinin'ny efatra amby telopolo avy hatrany zany. Rehefa kitsika amin'ny andinin'ny fahatelo amby telopolo ny nanomboantsika ny azy 33 dia ny 34. Dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ny ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny altara ary ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany. Important io ny ambony indrindra zany lalàna ny fisorohana
satria Andriamanitra efa namoaka dito hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Isaia 5:5 sy ny 2. Isaia 59:22. Eto ny tanàny avatsy fifa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Raha izay ten'Andriamanitra izany dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 59:22 zay. Tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Dia mba hahafahanao mihainon'Andriamanitra zany dia aleo zany afaka amin'ilay fahotana, satria ilay fahotana mampiafina ny tavany. Inona zany ny solution tsy hampiafina ny tavany? Dia tsy any amin'ny sabata, tsy any amin'ny kisoa, fa any amin'ny fanafana ny fahotana. Inona ny solution amin'izay? Dala manao fanatitra ianao. Zay zany ilay solution hoe dala manao fanatitra, misy ilay fanafana fahotana indray mandeha isa-taona, tsy ny sabata akory ny mahafaka ny fahotana, ary tsy resaka ampafolo-karena akory ny mahafaka ny fahotana, ary tsy ny fivadiana kisoa akory ny mahafaka ny fahotana. Tsy zany mihitsy fa ny fanafana fahotana dia ity fanatitra isa-taona ity, fanaterana omby ondry osy, zay ny fanafana fahotana. Diso adresy daholo zay ny tanana sabata sy ny fady kisoa hatramin'izay fa any amin'ny tsy izy daholo nareo no nandeha, voany dia voly tsaratsara daholo nareo, ary tena voany tsaratsara mihitsy nareo. Or sujet tanteraka raha ny amin'ny baka zany dia tena aiaiaiai. Ary raha nanao maîtrise anao ka nanao mémoire dia tany tany efa leo be ny jury, ivongivona daholo ny jury sady tena aiaiaiai. Ho inona ary ty? Ohatr'izany io nataona io. Ny fanafahana ny fahotana ny important satria io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota. Ka na nitandrina sabata sy ny fady kisoa teo ianao rehefa tsy afaka ny fahotanao tsy mihaino izy. Zany nateo tena fausse route. Tena fausse route mihitsy ny direction any tsy izy mihitsy ianao tena izy. Izao ny zava-misy amin'izay ary. Raha ny sary mandeha dia amin'ny boky Levitikosy hoe atero ny fanatitra vao afaka ny fahotana nareo. Inona nataony dada Iava? Bloqué dada Iava ny fanatitra. Isaia 66:3 teo. Inona ny antony? Satria izy efa nampitandrina fa tsy nety ny haino ny zanak'Israely. Satria izy efa niteny fa tsy nety ny raharaha mihitsy ny zanak'Israely. Farany tapahany amin'izay fifandraisana taminy tsy navelananao fanatitra intsony. Izany hoe ny bloqué an'io dito folo voalohany nampijanona an'io vetrany dia dada Iava tamin'ny alalan'ny nampitsarany fanatitra tsy azo atao itsory. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandraisan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely. Ny hafa firenena moa zany dia tena tsisy tsy mifandray amin'ny intsony. Zava-doza indray nataony hafa firenena. Lasa indray ny batainy io tenin'Andriamanitra. Jereo inge dia dalany hafa firenena tia. Nalay indray ilay tenin'Andriamanitra nampidiry tao indray Jesosy eo amin'ny bokin'ny Levitikosy 16. Orova zava-doza amina tanjo. Inony ty? Ory hafa firenena, inony ty nataonareo? Ry mpitondra fivavahana, iza ny nampanao anareo an'izao sary zao? Dada Iava no bloqué ilay izy. Ilay napiditra anazy tao. Solonareo an'ilay Jesosy ilay Levitikosy 9:20. Iza ny nampanao anareo an'ity? Dia valy teny, dia volona nanao an'izany, nampanao anareo an'izany, dia ny daholo. Satrany ao kitsika vavaka dia amenina daholo izy ny olona tao. Ay zava-doza nampanaovana anareo tao ny tena izy anie. Ore olona tsy takatrao ve izany teny zany? Matoka fa takatrao mihitsy ny izy satria izao ilay izy any. Raha ny antony tonga ny dada Iava nampijanona ilay no jerevantsika hoe inona ny antony? Dia ny amin'ny fahotana zanak'Israely dako hoe karoka kely toko sy andiny indray tsika aloha. Ho vakitsika aiza moa zany? Ho vakitsika aloha ny Isaia 2. Isaia 2 dia ny 6 sy ny 8 no vakitsika kely vetivetika. Isaia 2. Aiza moa zany? Isaia toko faharoa eny andininy fahenina sy ny fahavalo.
Isaiah 2 dia 6 ka hatramin'ny 8. Fa efa nanariny taranak'i Jakoba olonao ianao. Iny ny antony satria feno fanao avy tany antsinanana izy, efa lasa mpanandro tahaka ny Filistina, sady efa be zanabahiny mivadika ny zanak'Israely ny dikan'izany lasa nivadika mpanandro. Ny tany dia feno volafotsy sy volamena sampy ny dikan'izany, sady tsy hita lany ny arenany, ary ny tany dia feno soavaly sady tsy hita isany kalesiny. Ny tany dia feno Andriamanitra tsy izy koa, eo anatrehany asan'ny tany ho iankofany dia izay nataony ratsan-tanany. Izay ny zava-doza nataony zanak'Israely, tena loza mahatsara, nanompo sampy ny zanak'Israely. Izay nahatonga ny Jeremia mpaminany nitsangana ny teny foana hoe tena mba niverenonareo fa tsy mety anio hoe tsy naraha nefa ny zareo tezitra da iava loza nanjao ny zanak'Israely. Zava-doza mihitsy. Reo tsika jery toko sy andiny anankiray indray aloha, karoka kely indray aloha tsika aloha. Jery tenin'Andriamanitra indray tsika ato amin'ny Isaiah toko voalohany. Isaiah toko voalohany andininy faefatra. Isaiah toko voalohany andininy faefatra. Eo tsika manomboka zany. Teny 5:10. Izay no jerevantsika zany. Andininy faefatra, 1:4. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranona ka mpanao ratsy, zanona ka mpanao meloka. Efa nafoy any ayava izy, efa nanamavo ny ray mason'i Israely izy, efa niodina izy. Hitanareo amin'izao. Andiny 5. Nahoana no mbola te asiana ihany nareo noho izao fiodinanareo lalandava zao, niodina foana ny zanak'Israely. Eny ka aretina avokoa ny loha rehetra, ary marary ny fo rehetrarehetra. Hatramin'ny faladika hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy dia kapoka sy fery vao, tsy mbola voapotra na voafe na voalemy dilo ilo izy. Andiny 7. Eno inge ty atezerany dada Iavata amin'Israely ty. Ny taninareo dia efa alao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny hafa, ny tany ny volenareo dia lany ny fahavalo eo masonareo, ary lao izy toy ny efa noravany fahavalo. Ary ziona zanakavavy dia nilaozany tahaka ny trano ratsakazy tao anaty tanim-boaloboka, tsy tahaka ny fandriana miantona amin'ny mpiandry voly ao anaty tanim-boatango, dia tahaka ny tanàna tao fahirana. Reo tsika azakazaka ny andininy ndreo ao amin'ny andininy 5:10 misy atra hojerevantsika kely ato hoe ahoana nge 7:10 14 aloha aleo 13 mihitsy ny eo amin'ny andininy 13. Io amin'izay le teny aza mitondra fanaty poany intsony, fofona vavetaveta amiko zany. Ny voanombolana sy ny sabata sy ny fihetseham-piangonana tsy zakako intsony ny fivoriana masina feno aroaroam-paratsina. Ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavavanareo dia hala ny fanahiko, mavesatra amiko zany, ary dia sasatra mihitsy ny ary mitondra azy. Ary raha mananty tananareo dia hitapy maso tsy hijerenareo. Enina dia manao vavaka be azy nareo, tsy miainanareo, feno ran'olona ny tananareo. Dada Iava mihitsy miteny tena tsy mety amiko intsony mihitsy nareo. Nanome conseil izy amin'ny andininy 9:4 hoe andanareo misasynareo dia mba diovy ny teninareo. Esoritsy eo alohan'ny masoko ny ratsy fonareo, mitsara fa aza manao ratsy, saingy tsy nataony zanak'Israely izy. Vomeary izy nanompo sampy. Nao tsika hoe jery santionan-kely ndray karotsika kely ty teny hoe vome indray izy nanompo sampy ny teny izy. Araka izy angely izy iny ndray jerevantsika kely araka ny boky ny Jeremia 16 Jeremia 16 dia 9 sy 9 ka hatramin'ny 18. Jeremia 16 kamany Jeremia 16 dia 9 tezitra amin'izay dada Iavasa. Jeremia 16 9 dia aketsika amin'ny kondiny 7. Fa izao no lazainy Iava tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro atsahatro amin'ity tany teo masonareo
sy amin'ny andronareo ny feon'ny faly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina sy ny maro samihafa zany. Ary raha mbaranao amin'ity feny ity izany teny rehetra zany ka hoy izy aminao, nahoana iavano no laza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay, fa inona moa no elokay ary inona no fahotanay a zay nanontany tamin'ny ava Andriamanitra ay, dia lazao aminy hoe, satria mba mizesta be zany le olona Israeliany eto miteny hoe fa naninona izay e, dia hoy amizay noho ny nahafoizany razanareo aho iava sy ny nanarany Andriamanitra kafa, andiny faraiky ambin'ny folo io sy ny niankofany teo anatrehany ary nahafoizany aho sy ny tsy nitandremany lalako, ary ny teninareo koa dia nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo, fa ianareo ary samy mandeha araka ny diky ny foratsinareo avokoa ka tsy mety miaino aho, ka dia oloako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo, ary any no antonareo Andriamanikafa andro aman'alina. Men'Andriamanitra didy amin'izay satria io tadiavinareo dia manompo Andriamanikafa amin'izay nareo, dia izay natonga ny hoe bloqué ny dada Iava amin'izay fisoloana, tsisy mahazo famelan-keloka atsony a, lasa makany hoe Andriamanitra nareo ndana mitady famelan-keloka any. Izay ny zavatra mipetraka amin'ity sary ity, satria tsy hamindra fo aminareo aho. Zay ny efa rano lizy zany amin'izay ngamany, zay mihitsy amin'izay be dehibe zay teny zay teny efa amin'izay nanomboka ato amin'ny andininy fahafisy teo zany fahasivika hatramin'ny faefatra ambin'ny folo zany a, zay ny vakitsika teo zay fahatanterahany teny le izy hoe nanompo Andriamanikafa andro aman'alina le zanak'Israely tezy tamin'izay Andriamanitra foanany amin'izay ny fifandraisana aminy. Zay ny antony nanapany amin'ilay fisoronana, tsy mety amiko intsony fiarana aminareo dada Iava. Rehefa ny mpiteny dada Iava ny fisoronana bloqué ny dikan'izay, dia ozy ny teny dada Iava hoe io tsy azo anampiana ary io tsy azo anesorana, fa izy mihitsy no ny teny io hoe tsy azo atao ntsony ty, ka rehefa tsy azo atao ntsony io a dia tsy azonao atao ntsony zany mikitikitika an'io, satria rehefa bloqué zany fisoronana zany dia mpanota daholo izay mipetraka ao anatin'io, zany hoe zay adala tsisy saina rehetrarehetra zany manomboka eto dia mbola mitandrina didifolo ihany. Nefa ny dada Iava efa ny teny hoe tsy mety ntsony io, halako hatrany amin'ny fanaovanareo an'io, ary maty isy ampaminany ny taoriana zay ary tsisy tenina vokany ntsony, ary tsy misy mihitsy mpaminany ny laza amin'izay tao teoriana hoe ao fa vahako indray zany teny zany fa verako ny anareo manao, tsisy ntsony. Efa bloqué ny dada Iava dia bloqué, tsisy afaka namatsony, nanomboka teo dia tsisy afaka nanao fanatitra ntsony ny zanak'Israely. Feny ataontsika sary zany le izy, aleo tsy atao safa manjary mijaly eny amin'ny radio fa aleo ataoko teny ihany izy. Nopiteny dada Iava zany ny lalàna ny fisoronana bloqué, tsy azo idirana, sans interdit, midika zany fa zay mipetraka ao anatin'ny didifolo rehetra rehetra nanomboka tamin'izay fotoana nisy anteny zay, mandaka zao tsika miteny zao, ny mpitandrina didifolo rehetra rehetra dia mpanota daholo eo mason'io Andriamanitra io. Zany mahatonga ny vavanareo rehetra rehetra ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka miantso Jesosy Jesus teny hoe mpanotinareo, satria maninona tsisy ntsony famelan-keloko ho anareo, nareo ny tetandrina didifolo eo nambakain'ny iny hoe andeha volana angalakatsaka efa tany WC ka re WC mialatsiny amin'izay mihinan-kanina amin'izao le zao, rehefa nakany WC ka re WC eny amin'ny tanety tany be sy ny maro eny dia hita teo le zavatra ohatran'izany io sary io, tena ratsy be ny sary a. Fa izao le zavatra zao e, io nareo miariary milaza fampanota, satria rafitra tsy azo idirana no idirana nareo, na mpidiry ny devoly amin'ny zavatra tsy azo idirana, tsy azo idirana nareo. Dada Iava zao ve no bloqué tsy azo atao tia,
dia tsy tahotra tsenitsinareo mbola mitsofoka ihany, tena mahatsiravina zany, fahatezerana mirehetra manjoanareo am'izany sary zany. Matony bloqueny dada Iava eo dia tsy azo atao tsony mitsofoka ao, satria tsisy tsony ny famelan-kelika ho azonao ka anao iny ianao zany mbola hitsofoka ao. Io ny fanaporofona fa dada Iava ny nanravany dity folo voalohany. Yahosoa fotsiny a nanao ny confirmation teo amin'ny fijaliana, miray saina tsara izy mianaka fa tsisy an'izany misaraka zany, miray saina tsara mihitsy ary ny confirmeny zanany teo ambony azy fijaliana mihitsy le izy. Zany mahatonga ana miteny hoe aza mba miteny an'izany hoe ny apôstôly no mampitandrana dity folo, fa te ady amin'io dada Maria Iava io. Ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly zany fa tsisy apôstôly anao an'izany. Le zanak'Andriamanitra misy ary no teny hoe aza nampina ny teny dia aza nesorana ny teny, mbola avy eo amin'ny zanaka atsika rehefa avy eo dia hiditra amin'ny apôstôly. Voalohantsika aloha jerevantsika tsara l'histoire. Raha vao nitapena ny dada Iava ny sakana tsy navelany dina intsony ny fisoronana, ilay dity folo nefa tsy azo nampina tsy azo nesorana, dia eo torina miatoko fefatra ny dimy faharoa rovaka itsika. Dikan'izay tsy misy nina azonao atao tsony. Bloke tanteraka ny lalàna makany amin'ny dity folo, satria tsy azo atao ninina io, tsy azo nampina io a, tsy azo nesorana io. Eo nefa ny atantsika ny adalàny izay miantso Jesosy, Jesoa rehetrarehetra, natainginy zareo ao amin'izay Jesosy eo amin'io plasin'ny Levitikosy toko faha 12 io, nefa ny lalàna miteny hoe aza nampina, aza nesorana, fa tena sakiny Jesosy, Jesoa mihitsy nitainginy eo amin'ny Levitikosy toko faha 12. Izy nidikan'izay. Iza io Jesosy, Jesoanao io, fa zany tsy fanaratsiana, fa fahatongava-tsaina fiveipoaka amin'ny bomba atomika. Na manaraka vaovao amin'ny LCI dia manaraka vaovao amin'ny France 24, na manaraka vaovao amin'ny France Info, na nareo daholo ny vaovao rehetrarehetra any. Fa ny tenin'ny Elia tanteraka tsy maintsy miatra daholo amin'ity planeta Terre nareo ty. Mino ihany ny tenin'ny demony dia hitanareo ny afaran'ny lalakalehanareo. Zaka efa manaprofo e. Teotôrômia toko fefatra andiny voalohany sy ny faharoa, andiny faharoa vetrany. Aza ampianareo ny teny sy andidiko anareo, ary aza nesoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo sy andidiko anareo. Io didiny dada Iava io zany a, sady tsy azo nampiana, tsy azo nesorana. Zay ny didiny dada Iava zany, tsy azonao atao manampy an'io a, ary tsy azonao atao ny manaisotra an'io. Nefa ntsika mahita fa mibloke ny dada Iava le fisoronana. Mony anisy sady tsy azo nampiana, tsy azo nesorana, nefa ny bloke ny dada Iava le fisoronana, dia tsy azo atao tsoa zany miditra ny dikan'izay, satria zay mitandrina an'io zany dia ho mpanota mandrakizay, satria tsisy fanafana amin'ny fahotany tsoa. Bloke ny dada Iava le mpanomena azy mihitsy, ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy no ny bloke hoe tsy azonareo atao tsoa miditra ato. Dikan'izany porofo mivongana be, fa tsy mety tsony na ho an'ny Israelianina aza ny mitandrina ny dity folo sy lalàna Mose, fa tandia manora teny ho mpanota izay mitsofoka ao. Zany hoe mitsotsotsotro ohatra ny teny amin'ny devolo hoe vataony izy ry devolo dia etomody any aminareo, zany dikan'izany. Tsy mbe mitsotsotsotro ny volato sy mare fosana izy, fa tena mitsotsotsotsro ho eny am-pelantanana ny devolo, satria ho lasa mpanota izay mitsofoka ao. Dia voaporofonareo ny vavanareo tokoa inge, satria nareo mihitsy zao no miteny hoe mpanota tsy mendrika e, mpanota matevin-koditra e, ary samy miady ho mpanota daholo nareo, ka noho ny ame dity folo io. Voaka amin'ny vavanareo le izy, mahafinaritra be ny ahy manoro hevitra marina, tena mahafinaritra be reto zany Elia zany e. Ozy hoe ianao koa ohatra midoka ny tenanao, fizandray no doka afaka eto raha tsy izay ihany aminao. Zany mitondra n'izao fampianarana mamonjy anao zao ka tsy mandoka ny Yahosoa avy ihany dikan'izany, satria rehefa mandoka ny tenako a Yahosoa no dokafako amin'izany, satria zasy Yahosoa ray ihany izay. Ny asany ihany zao ataoko zao, mamonjy anareo. Zay ny famarinana, ary hamonjy anareo koa ny tanjona hatramin'ny farany. Iny nefa ny zavatra nitranga re olona, fahotana mahatsiravina anankiray no batain'le mpitondra fivavahana
zay mpiantso Jesosy izany Jesosy sy ny Jesosy zany dia napetrany eo amin'ny plasiny Levitikosy 20 hoe io ndray hony zao ny fanatitra ataontsika io Levitikosy 20 natsofiny ao io Jesosy io aza mandainga mihitsy nareo ry mpitondra fivavahana fa zany io nataonareo ary aza mianatra mamaly ary ohatra ka maheno aby tsitsy aza mandainga aiza nampidiranareo na tsy eo amin'ny plasy io hoe nataon'lay zanak'Andriamanitra mbola zay fa zanak'Andriamanitra fa tsisy akory tsisy niteraka an'iny zany a ny Andriamanitra Abrahama tsy niteraka an'iny zany fa aza miteniteny foana ny nateraky ny Andriamanitra Abrahama zay atao hoe iayavana na hoe Yahosoany naterany nalainy reto olona reto ny Andriamanitra tsy dia naperany eo amin'ny plasy Levitikosy 20 araka ny teny Jeremia leny vakitsika teo hoe nanompo Andriamanitra kafa ry zareo nanompo Andriamanitra tsizy ry zareo io le izy fa natsofony teo amin'ny Levitikosy 20 mihitsy ny aza le Andriamanitra tsizy zava-doza amina tambo le tia nataonareo ty nen'le hafa firenena tsy mba hoe nanompo Andriamanitra tsizy fotsiny fa ny batainy mihitsy le Andriamanitra tsisy natsofony amin'ny Levitikosy 20 tena sacrilège ozy katolika romana fahotana mahafaty ozy protestanta tsy haiko tsony zay filazana anazy tena zava-doza amina tambo nataonareo olombelona nefa tsika voavina hitany lalàna teo hoe lalàna io tsy azo amapina tsy azo ny esorana dia vitanareo mihitsy nanampy an'izy hoe napy rehefa hitareo fa bloqué vetrany le fisorana dia nybatainareo le Jesosy natsofoko nareo ao tena olombelona tena mahavita ny antsy ary tamin'ny dada Iava lozika be le bomba atomika sy le bomba nucléaire ipoka nareo ihany naniry an'izany zana te miantso polisy dadoloza be mihitsy ianao manao akasiparana ny dada Iava dia miantso indray n'Andriamanitra vonjeo zay nefa ianao tia mankasika anazy tena zava-doza mihitsy ny tia mitsanga te ireny zao ny fandraisany miantso polisy amin'izany nareo le mivavaka ny tiako teneny mivavaka ny Andriamanitra raisinareo ny baiboly Andriamanitra nefa ny zava-doza nataonareo zavatra matesin'Andriamanitra nataonareo dia miantso Andriamanitra nareo pakasika an'Andriamanitra mihitsy tena izy ireo miantso polisy na mitenareo aza mba mivavaka tsony fa tsy mety tsony io ataonareo zany nataonao mpitondra fivavahana zany nataonao any amin'ny lalana tsizy mihitsy nataonao zava-doza amina tambo mihitsy zay le hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny bloquen'io fisoroana io ary dikan'izay rafy izy ny dikan'izay satria vo bloqué ny fisoronana vo janona ny anankiray dia miara-mijanona dao izy rehetrarehetra satria sady tsy azonao ampiana io ny tsy azony esorana vo nivakitsika teo ka raha vo bloqué ny anankiray bloqué daholo izy rehetrarehetra rava daholo izy rehetrarehetra ny dikan'izay saingy nataon'le hafa firenena rehetrarehetra kosany na alain'le Jesosy zay tena mpandrava olona manipy any amin'ny hery na atsofiny eo amin'ny bokyny Levitikosy 20 fa sady fandikan-dalàna no fanaovana mampatezitra ny dada Iava satria dada Iava ary miteny aza nampiana zay ny esoana dada Iava ny bloquen'le fisoana fa vitany hafa firenena zay tsy hoe izy nanao anazy napiditra n'le fisoana indray ary ny sinoa ny vatan'olombelona le vatana omby sy ondritry sy osy teo tena mpiantsy ady amin'Andriamanitra mihitsy nareo dia tsy raha lahatahotra ve nareo mangatà mafy rehefa mipoaka ny bomba tsy andeny amin'ny tranonareo any ny bomba mandehandeha any iny mangatà mafy mbo miteny mihitsy ny Elia gravy anie ty sary mandeha ty hoa tena atezerana mahatsiravina nge ty mandeha ty ary lozika be ty Madagasikara ty raha fay atria eto mihitsy ny lehibe ny tena fanaovana an'izany adalàna zany mba mivavabavaka ihany ny olo rehetrarehetra tany amin'ny faritany izy tany ampitan-dranomasina zany
tany Togo, tany Comore, satria mba misy vavaka miantso anto Jesosy ihany sasany ihany, ny vitsy an'izy. Ohatran'izany koa ny tany Inde. Fa ny teto Madagasikara tena sady miseho rôle amin'izy, miseho matanjaka mihitsy, miseho mahiten'Andriamanitra mihitsy, nefa ny rehefa tonga amin'izay ry apokaty daholo ny entinareo teo. Ina zao ny entinareo anoerana an'ity teny ity? Ina indray no ketrehany lohanareo entinareo manohitra an'izao teny zao? Ina ny ahafanareo manohitra an'izany hoe rehefa nravany dada Iavana izy mipiteny sakana tsy mahazo manao tsony. An'izany fihesoroana zany, ahoana nareo navita nanao hoe ty Jesosy ty indray nanao an'ity zavatra ty ohatran'izao? Tena mampimehbe mihitsy le sary nataonareo. Mpamon'olona any amin'ny elo. Zay vao teny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ireo mpitondra fivavahana. Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo, fa dia hitanareo koa nefa ny anjoanareo. Za miantso ny olombelona rehetra miverena amin'izay, andao anatona ny Elia nareo, vonjeo ny fanahinareo, tonga Eliaty hitondra nareo any amin'ny lanitra manapa-hevitra. Aza matahotra an'ireo olona mpalotareo nareo, matahorany Iehosoa, matahorany dada Iavana. Zay no atahorana fa tsy olombelona mety maty nampianatra ny zavatra tsy marina sady tena ratsy manjary mihitsy ny nampianarana nareo, namorika nareo hatramin'ny farany mihitsy nireo. Tsy mety mihitsy n'izao sary zao mihitsy. Jereo io teny io miara-mitanga itsika e, miara-mijerena itsika e, dia tokony ho tonga saina fa za nge tsy namoriny e. Miara-namaky soratra masina tsika. Ahoana ny hevitranao? Tsy mba hosorena tokoa ve ianao hoe ay ve za rehefa bloqué ty dia ahoana izay ny tadiavina anao ny kosany? Sa tsy nataony hafa firenena? Amin'izay mbola nanonao foana anay. Dada Iavana bloqué tsy azo atao tsony, vitany hafa firenena ny hoe amidany hoe batainy ty Andriamanitra tsitsy dia atsofoy aho. Fa tena fakasiahana eo anatrehan'izany sariny izany indrindra zany. Hitantsika mihitsy ny hoe dada Iavana mihitsy ny no nandravana izany didy folo sy lanina Moseva izany voalohany indrindra, satria bloqué ny fisoronana. Izy nanao an'izay voalohany indrindra. Nanomboka teo zany a, dia efa fantatra fa ravany mihitsy ny didy folo, satria matoa tsy navelany dirana tsony dia ho ravana ny dikan'izay. Tsy azo atao tsony miditra ao. Ary dada Iavana tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina, fa rehefa anteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany, bloqué hatramin'ny farany io. Numérie 23:19 rehefa kitsika ilay ty teny ty. Numérie 23:19. Numérie 23:19. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza fa izy ka tsy ho efainy, na efa niteny fa izy ka tsy ho toviny. Zay io dada Iavana io zany tsy mba tahaka n'olombelona ka hoe hivadibady tena na hanovanova zavatra, fa rehefa niteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany zay. Bloqué ary tsy azo kasena tsony io. Tsy mba ohatranao hoe bloqué dia débloqué, bloqué débloqué. Ianao olombelona manao an'izany, fa izy rehefa niteny hoe bloqué dia hatramin'ny farany io a, bloqué io, tsy azo kitena tsony. Fa olombelona iza zany no sany kitikitika an'ilay teniny ka nandravany iny teny iny. Anjaranao mieritreritra fa adversaire io, adversaire ny Andriamanitra Abrahama ilay napiditra hoe ampidiro an'ity Andriamanitra tsisy tindray ao amin'io place io e, adversaire io. Raha mbola hiaraka amin'io ihany ianao dia asakasaka anao. Efa nomeko anao ny lalana hoe Iavana amin'izay arahana manongo izao dao hiaraka aminy. Manaraha ny Elia, ho any amin'ny Iehosoa antsika, ho any amin'ny dada Maria Iavantsika. Mazava be izao teny izao. Ka rehefa ny bloqué ny dada Iavana io fisolonana io, zay rehetra miditra ao mpanotra daholo. Dia rehefa mpanotra anao dia tsy menanao Andriamanitra fa ny devolony miainanao. Dia io tokoa zay niditra tao nanaonao foana tonga hatrany hoe ny batain'ilay Andriamanitra tsy izy iny dia napetrany eo amin'ny plasy ny fisolonana. Levitikosy 2:20. Ianao ve eritreritra hoe tsy atezerana be ny eo amin'ny dada Iavana amin'izao itenenantsika zao? Itenenako moa fa tsy hainao. Tena mitehanao mihitsy na fa tonga amin'ny atezerana faratampony. Dia hoe rehefa nitapahany dada Iavana dia tsy misy nizaniza mahazo mikitikitika mihitsy, fa zay mitsofoka ao dia tena mpanota.
jereo am'izay le Andriamanitra tsitsy natsofoky ny olombelona ataonay miantsy ady amin'ny dada Iava zavatozy zany ka faranantsika teo aloha zany fa mazavabe mihitsy ny hoe dada Iava mihitsiny le Andriamanitra Abrahama mihitsiny a no nampitsahatra ny fisoroanana rava izy ny dikan'izay satria maninona tsy azo atao nininona ntsony io ary noho ny am'izay sary izay indrindra satria efa tsy afaka atao nininona ntsony hoe didy fosy lana Mose io zay indrindra no natongavany zanany ary ny mission-ny zanany dia nravany io mikonfirme le nataony dadany hoe blokena ary tsy azo ampiasaina ntsony a dia ny fantsihany teo amin'ny hazofijaliana mba hipetraka amin'izay ny fanekena vaovao satria ilay fanekena didy folo hoan'ny zanak'Israely tsy azo atao nininona ntsony ko atao iny tokoa sady efa sady tsy azo atao nininona normalna tsy maintsy potehana zay ny hoe aza mamanendrikendrika ilay zanak'Andriamanitra io nampitandrina didy folo fizy mianaka amin'ny ray saina tsara ary aza mamanendrikendrika hoe ny apôstôly nampitandrina didy folo fa apôstôly izy any say ady amin'io dada Iava izy alavy no bloqué ka izy misy apôstôly amahany iny ny tena izy ny zany eny aza tsy sanikitika an'iny mihitsy nanikely azy ka rehefa ny dada no ny bloqué izy tsy maolombelona ka andaingy fa rehefa ny bloqué ny fisinoana bloqué hatramin'ny farany satria izy tsy mba olombelona ka andaingy ary ny zanany tsy namahany zany sary zany mihitsiny fa ny zanany aza voamay ny vonoiny teo amin'ny hazofijaliana mba hipetraka ny fanekena vaovao satria le fanekena voalohany dia ny didy folo efa ny vonoiny dada Iava tanalohany fotoana tsy azo hidirana ntsony ka mba tonga hipetrahan'le fanekena vaovao dia tsy maintsy potena le teo aloha zany no mahatonga ny hoe tsy misy olona nafahefana mazo mandika ny teny dada Iava ka rehefa dada Iava no nandravany iny hoe tsy azo atao ntsony ny fisoloana raha vao tsy azo atao mantsy ny fisoloana rava ny didy fosy lana Mose ny dikan'izay potika izy ny dikan'izay satria ny fisoloana ny fototry ny lalàna ka raha vao potika ny fisoloana tena levidikio enina ambin'ny folo ray manontolo igny izany potika izany ka raha vao rava ny levidikio toko fa enina ambin'ny folo ray manontolo tsy azo mampina nefa ny tsy azo inesoana dia matoy izany ny potehny dada Iava izy ray manontolo hoe miala daholo izy ray manontolo ny dikan'izay tsy azo atao ntsony a ny mipetraka ao fa ny tena farany hoe iza nandravan'ilay didy folo zany sy lalàna Mose lay Andriamanitra Abrahama mihitsy ny nandrava azy Iava no anarany meko teo ny toko sy andiny no zany miantso anao Eliasa dia maranako ny teny koa andao any amin'ny Yehosoa fa Yehosoa amin'izay nanamarina ny fanampotenana izy io teo amin'ny hazofijaliana natao hitany zao tontolo zao amin'izay ny teny dada Iava hoe tsy azo atao ntsony miditra eto dia nentiny Yehosoa amin'izay ny fandravana an'io teo amin'izy teo amin'ny hazofijaliana no vonomy teo ny didy folo sy ny lana Mose lesona antsika indray zay ho amin'ny rapitso fa ny androany faranantsika eo aloha ny androany atoka fahavoaranareo tsara rapitso zany te hoe inona nataon'le zanany manoloana ny zany nataon'ny dadany zany Iava efa meko ny valiny no vonoany teo amin'ny hazofijaliana ilay didy folo satria ny dadany nandravany voalohany dia ny ravany ny confirme teo amin'ny hazofijaliana amin'izay zany ka tena famonjeny zany ary zay manaraka an'izao teny zao tena afitra izy aveko tsara ndre mandeha ny teny so tsy tadidinareo tsara hoe izy zany nandravany didy folo sy lalàna Mose voalohany indrindra dia ilay Andriamanitra Abrahama mihitsiny a ilay dadan'ilay atao hoe Yehosoa izy no namonany voalohany indrindra araka ny boky nisy ahy toko fahenina amby enimpolo andinin'ny fahatelo rava ny didy folo a ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy voalohany a Iava no anarany farana ny teny a miaraka hivavaka indray tsika ho amin'ny famaranana ny samy fampianarana izany sotra betsaka dadamala Iava aho sotra ny amin'ny teny sy ny fananarana ary ny teny mahatonga saina avy any amin'ny lantilanta avy any aminao fa nomenao mihitsy ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena diso lalana izy rehetrarehetra tena nakany amin'ny lalana ny taritiny devoly daholo ny olona rehetrarehetra andro ny famonjena azy sao dada tonga Elia ny rahanao voalaza araka ny teninao efa nampitondrainao mpaminany ny teny mikasika tonga n'izany famonjena izany amin'ny alalan'ny Elia famerenana ny ray amin'ny zanany
dia ny fony ray amin'ny zanany ary famenenana ny fony zanany amin'ny ray zao ataoko zao zany. Vonjeo ny olona dada malala iay avao. Vonjeo ny olona mba ho tafaverina soany aminao. Avoty ny fanahy izay mitady fanavotana ho tafaverina soa matsarany aminao dada malala iay avao. Mba ho tonga saina daholo anie izay mandrehany ely ahy. Ho tonga saina daholo izay mandreha an'izao fahamarinana aseho zao. Dada iavao, ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra manakizay. Sotra betsaka eo soanona amin'izay rehetra fahefana nomenao aho hitondrasako an'izany teny rehetra zany. Voninahitra ho anao dada iavao marana. Tahaka izany koa anao Yehosoa manana. Ary aminaranao Yehosoa anaovana ny teny rehetra. Halleluja. Amen. Dia mirahary isotsika samy ho teny Yehosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka andeha.